Manana ny andrasany amin'ny fivirina tanterahana ao Maputo ny mpanao politika eto Madagasikara ny Reverend Renald John Andriamanampy avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana dia nanambara fa ny makasika ny fitantanana teteza mita no iveriny fa hitondrandry zareo avy eo anivon'ny SADC vahaolana amin'izao fotoana izao. Krizy ara-pitantananandro fanjakana no misy amin'izao fotoana izao ny Reverend Renald John Andriamanampy ary amin'ny fivirinana Maputo miandrandra ny tokony antanterahany SADC no voalaza ny sorodalana ao anatin'izany ny momba ny fitantanana teteza mita aoriana ny fametraha-pialan'ny filohan'ny teteza mita ny filompamorona ny AMF 3FM everina ary fa tokony anisan'ny tepika evoaka amin'izany ny fampiarana ny triumvirat ary mangataka ny tenanay mba hapiatra izay efa voalaza ny SADC sy izay nataony troika fa mba tsy atao resaka be tsony na ahemitremitra fa raiso ny andraikirareo ary itsika mianakavy dia miandrandra ny fanatanterahana ny atsiprizy voalaza ao amin'ny sorodalana ny tondrozotra matoky ary zay fa omena haingana ny fahefanafeno amin'ny Premier ministre Omer Belgique na izany azy ao anatin'ny CST dia tokony hipetraka ny filoha zay ao anatin'io androm-panjakana io ary ny anay moa ao anatin'ny CT dia tsy azo tianina mihitsy ny toerana misy ny président CST ka aminay dia miandrandra izay filazany ny SADC fa manomboka izao dia ny triumvirat raha ilainy zany fa kosa ny zavatra ilaina dia ny hoe Premier ministre metsika fahefanafeno naneho ny hevitra momba ny fanesorana sy fanendrena parlementaire vaovao eo anivon'ny vondrona sy atoko miaradia amin'ny filoha teteza mita ihany koa ny Reverend Renald John Andriamanampy izay miady an-trano dia faharavana no miandy azy ahoana moa ny idirany Andry Rajoelina hanao siny taratasy manala ny olona napetraka ao amin'ny androm-panjakana nefa kandida izy raha tokantrano reo ary nikekeriny ambokelitiny ireo olona nanoana azy voazao ny mahatsapa hoe hay tsy mety nanaovana azy momba ny fionana antampon'ny filoha efatra dia nilaza izy fa manohana tanteraka ny fanatanterahana izany ny Ankolafy Ravalomanana ny FFKM dia nametrahana fitokisana ny firenena manontolo dia nitodika tamin'ny tany amin'ny CCI teny vato ary mbola manantena izany ary sorana ny FFKM fa nilaza Andry Rajoelina fa tsy hanao sony taratasy hahafahan'ny président république Marc Ravalomanana hanatrika fivirinana ny efatra izay nasainy raiso ny direction ny FFKM fa tsy ao anatiny tsony ny fahefany ny afa manda izany araka ny fanazavan'ny Reverend dia efa nahazo ny fanasana avy amin'ny FFKM ny filoha teo aloha ary everiny ity mpanao politika ity fa tokony hisy ny fandraisana andraikitra ataony FFKM amin'ny fahatongavany eto Madagasikara.